Voalohany volana Jiona tokony tamin'ny fito maraina moa zany zay dia nahazo loharam-baovao makasika rongony zany avy amin'ny olona tsara sitrapo le izy dia natao ny fidinany fotony taorinany fakanany ordre de perquisition zay men'ny tribunal zany dia rehefa nidina fotony zay dia tratra tao amina tokantrano anankiray tao amin'ny fokontany avaratetezana io antsoina hoe Eli zay moa zany fitsoina azy io Eli io fa nisy fotoana izy natratrarana rongony ohatran'izay ihany moa zany fa mpivarotra izy tratra tao aminazy 9 bomba sy tapaky ny kapoaka mahery kely teo dia eo koa moa nisy sigara vitsivitsy zay amonosany an'le rongony dia rehefa natao ny fanadihadiana azy teo dia nanondro ny namany izy io zany mpananjary ety toerana dia nanondro ny namany izy hoe ny faritra Androsibe dia nandeha teny indray zany nandeha ny fanaovana ny perquisition teny amin'le toerana dia milohan'ny atongavana an'le toerana dia efa nisy guetteur zany hoe le olona le mpamily vidiny amin'ny signal le tena mpivarotra zany dia andalana zay dia hanao ny perquisition ny antso iny dia nisambomina dia tratra moa iny nakany amin'le toerana avy hatrany zay dia savaina le trano dia nahitana valam-bozato bomba fonosana zany io dia ny ampy mbola tsy mifono eo miroapolo teo dia miaraka amin'le taratasy izy efa minosany azy moa zany totalin'le olona tratra zany olona anankitelo zany hoe ny anankiray mpivarotra le tena Androsibe ny ray le mpame renseignement anazy le efa misy gendarme tonga dia ny ray le taty Pitatafika dia ho atolotra ny fitsarana androany moa zareo.